Miarabantsika rehetra izay manaraka ny vidéo indray androany iresaka kely sika mahakasika ny médiator eto dia sady hanao exercice efa nianarantsika izy ity tany amin'ny cours en ligne efa nianarantsika ihany koa tany amin'ireny vidéo novidiny ireny fa eto dia ho velabelarintsika omentsika exercice tsotsotra izy nefa azontsika ampiarina sady manatsara ny fampiasantsika azy. Rehefa manao solo tsika matetika dia efa zatra maheno feona médiator ny sofintsika donc ndaontsika hianatra ampiasa azy fa tsy ataontsika excuse hoe za tsy mahay mampiasa. Ty ara misy exercice laza tsika 1 2 3 4 dia aveo miematra 4 3 2 1 1 2 3 4 dia mivadika 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 dia ohatr'izay hatrany hatrany averintsika ary dia misaka indray tsika rehefa mavita an'izay vadika ato indray misaka dia anjaranao manohy anazy zany hoe le ato tak 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 fa tsy hoe tak tak tak. Misy olona manko manao hoe masosotra be mena zay satria mafy be daholo le feo, le midina zao somary mafy le miakatra somary malefaka dia mba misy fiovaovany le feo en'ny sofintsika dia tsy makaleo be ny men'ny soloanao. Zay mahatonga an'ireny hoe fa maninona rehefa nareo le manao an'le mélodie dia ohatrany hoe tsara be fa rehefa za manao an'izy dia ohatrany ratsy be zany dia teknika tsotsotra ohatr'izany foana matetika no mampiavaka ny olona mahay sy ny olona vao mianatra. Dia andramindray iny exercice iny dia ho hitanareo fa afinaritra be ny fampiasanareo médiator rehefa manao an'ireny mélodie ireny nareo. Dia fohifohy kely ohatr'ireny vidéo antsika androany azadino ny mipartager ny vidéo antsika any anatin'ireny groupe misy namantsika tia gitara ireny azadino ihany koa ny mipartager anazy amin'ireo namanao dia azadino mametraka fantaniana eo amin'ny commentaire na raha misy suggestion na torohevitra tianao ho zaraintsika eto amin'ny page dia soraty ao amin'ny commentaire. Veloma daholo.